Anisan'ny tetika asa iray tanterahany eo anivon'ny ministera mpanjakana miadidiny fotodrafitrasany sy ny fanajariana ny tany ny fanamboarana ilay lalana goavana mampitoy ny mare masay amin'ny bypass. Aiza ho aiza ny fanamboarana azy io, mitondra fanazavana ny ministra tompona andraikitra. Aty amin'ny mare masay zany mivoaka aty amin'ny aty ambany Mangakely aty le boulevard de Tokyo io moa fa ivelany tokony natao satria zay mibokola an'ilay izy le périphérie tana zany ho atao io fa ao mihitsy dia miaraka ny BEI ny AFD efa amin'izao fotoana izao fa manao enquête le atao hoe social environnemental satria tsy maintsy apetraka mialoha zay zany efa message ngeza be hoe marina zany misy olona isaka eo eritrereto avy eo amin'ny mare masay no vakina ny lalana be da be ny olona amin'izany dia mandeha amin'izao fotoana izao zany fampirarana amin'ireo olona zay manana trano manana tany tanimbary sy ny sisa amin'ny faritra iny dia efa resahana zany satria zay dia manamafy foana amin'ny fitondrana hoe marina hoe trano tanimbary resahana fa olona le ao fampiraraha amin'ny olona ianao fa tsy hoe pour utilité publique dia miala eo nareo inona moa no atao aminy zany dia ho jerena zay le ville nouvelle rehefa avy eo le tanàna vaovao ary le tanàna vaovao tsy trano fetrano fotsiny fa mba ampisehoana an'le olona hoe mety ho tsaratsara kokoa ny fiainanao amin'ny lafiny administration amin'ny lafiny infrastructure satria mba tokony hisy tsena tokony hisy hôpitaly raha marary ny olona tokony misy mifindrany ny bureau administratif satria olona any amin'ny 7 arivo eo no olona mety voakasika zany ka misy safidy nefa le olona misy hoe mahazo amin'le volameny fanjakana izy dia lasa izy any toeraka fa misy ihany koa nefa ny ataoko hoe ny vahaolana hafa omeny fanjakana amin'ireo olona afindra monina amin'izany zavatra zany.